dia nanompoka ny tompo tamin'ny fanetretena rehetra sy ny ranomaso ary ny fankapanahy izay nanjoaha tamin'ny fanotrian'ny Jiosy. Asan'ny apôstôly toko 20:9-10. Faly miarabantsika rehetra ary namako malala kopakopa tanana avy amin'ny fofeny fitiavana atolotra nisan'ny tokantrano, atolotra ny tsirairay manaraka izao fandarana tiantsika izao ary maneho fisaorana fankasitrananao no ny fanarahanao tsy tapaka izany fandarana mahafinaritra izany ho fampahirezana, ho fanivozan-kery, fandraisana fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra mba hitondrana ny fiainantsika ho araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny ranomaso sy tolona zany ny oloha hevitra izay jerentsika androany. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 20:7-10 to somary mampalahelo ny lohateny androany ranomaso sy tolona dia ny nanompoky ny tompo tamin'ny fanetretena rehetra sy ny ranomaso ary ny fankapanahy izay nanjoa tamin'ny fanatrehan'ny Jiosy. Nahazo fanakanana mafy, nahazo fanenjehana mafy ireo apôstôly izay nitondra ny tenin'Andriamanitra, nitarika ny fanavaozana ny fivavahana rehefa niakatra tany an-danitra Kristy. Ary Satana no ao ambadiky ireny fanenjehana ireny fampijaliany fikorohana ireny, dia Satana no ao ambadiky ireny toe-javatra ireny. Ireo izay manolo tena feno ho amin'ny raran'Andriamanitra ka manao zany ho analana sarina ireo famitahana ataon'ny Satana ary mampafantatra ny Kristy amin'ny olona dia ho afaka hijoro ho vavolombelona amin'ny Paoly amin'ny filazany momba ny fanompoana an'Andriamanitra amin'ny fanetretena sy ny ranomaso ary ny fankapanahy. Ry namana malala, tsy moramora ny mijoro amin'ny fahamarina. Firifiry moa ireo vavolombelona, fijoroana vavolombelona témoignage izay hita fa rehefa mitoky amin'ny soratra masina, mahatoky amin'ny fahamarinana dia misy manenjika. Indraindray aza ny namana mpiara-mivavaka, ny fianakaviana, ny mpiara-monina ireo ny tena manao toetra tsy zaka satria mijoro amin'ny fahamarinana. Tsy amin'izao fotoana izao ihany misy an'izany, fa efa tamin'ny andro taloha nefa misy an'izany. Manenjika ireo izay mijoro amin'ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra, mampiditra fampianarana hafahafa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ka rehefa voasakana dia tonga manangam-pahavaro ireo izay mijoro amin'ny fahamarinana. Tsy manam-pahefana ifeny sitrapo na hanery ny fanahy anota nefa hidevoly. Tsy afaka manery anao, tsy afaka manery anao zavatra tsy mety ny devoly. Tsy azo ny atao ny mandoto antsika, mety ampitondra fanaintainana saingy tsy afaka anapetina ny fahamarinana izay tazomintsika. Inona ny tokony ataontsika ry namako malala isana? Aza omenavana ny fihetsem-po ratsy fanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mijoro mahatoky ho an'Andriamanitra. Rehefa mijoro isika dia ho tezitra amintsika ny fahavalo, ho tezitra Satana sy ny firongony ka hitady fomba amelezana antsika, anoherana antsika. Mety an-dranomaso sy amin'ny alahelo no hijorontsika mahatoky amin'ny fahamarinana, kanefa izao namely amin'ny Kristy tamin'ny fankapanahy izay tena nasika sy fetsy indrindra i Satana. Resy tosika hatrany izy teo amin'ireo fifandonana izay ny fanaovana. Ho antsika koa miantehera amin'ny Kristy, eo apetrena ny ady izay hatrehantsika. Ary ireo fandresena izay efa azo ny Kristy dia ho tonga fandresentsika ihany koa hanome hery ho an'ireo rehetra izay mitady azy Jesosy Kristy. Ny ranomaso, ny tolona izay hatrehanao dia ho fifaliana rehefa ho avy tsy ho ela Kristy, ho fifaliana mandrakizay. Ambaran'i Jesosy manao hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, matokia fa izao efa naharesy an'izao tontolo izao. Matokia ny tompo, ka nainona mafy ny ady izay hatrehanao, tsy misy mampatahotra izany. Satana efa resy ny manao an'izany, mandresy miaraka amin'i Jesosy isika dia hiaraka hivavaka isika. Jesosy misaotra anao izay no nitoky omenao anay, fa na edo amin'ny tany fiadiana aza izay anjadian'ny fahoriana, ny ranomaso sy ny alahelo, dia manome toky ianao fa ho mpandresy ny zanakao raha miantehitra aminao. Indro ny tananay misokatra ho any aminao Jesosy eo, ny fonay misokatra hanjakanao Jesosy eo, ka ireo fisedrana sy fiaikanao lalovanay dia fomba hanadiovanao ny fahotanay, hanadiovanao anay mba ho volamena voadio tamin'ny afo,
ka hamihiratra izahay ampahirezo isan'andro mba tsy ho kivy sy ho ketraka amin'ny anaranao jesosy tompo amen